Nanamarika ny fahatelo amby roapolo sy fitonjato nankalazana ny fetim-pireneny androandry ny Confédération Suisse nisy lanonana mifandraika amin'izay no tanterahana teny Ambohibaho teny ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement Andriamatokoly Roger no isan'ny nanome voninahitra izany fotoana izany. Tsara alantaka ny fahaizan'ny Suisse mifanajo eo amin'ny samponina ho aminy sy ny fahaizana mandray vahiny ary ny fahaizany asa ampanginana kanefa dia ahitam-bokatra ka nahatonga azy ireo ho firenena mandroso ankehitriny. Io no nasongadin'ny Prime Ministre Coly Roger nandritra ny lanonana fankalazana ny fahatelo amby roapolo sy fitonjato taona ny fetim-pirenena Suisse izay manamarika moa ny fitsanganan'ny Confédération Suisse ary nankalazana tamin'ity androany ity teto amin'ny toeram-ponena ny ambassadeur Suisse teto Ambohibaho. Naneho ny fifandraisana manokana amin'ny Suisse ivelan'ny maha-Prime Ministre azy Coly Roger izay efa nipetraka aman-taonany maro tany Suisse. Finaretanamboa mihitsy kabary eto satria mizaka tam'diso tam'kabary teo hoe manana toerana manokana la Suisse ao satria manolo satria firenena zay mipetraha bela zay nahazo zavatra mihetsaka mahafinaritra nazokany bebe ao koa zanako kokoa dia voaray tsy misy fanavakavahana voaray ao fitiavana ka izany zava-dehibe izany tokony hatsagatsika eto Madagasikara fanadana ny olona zay tonga tsika samitsika aloha voalohany indrindra davy amin'ny faritra ray mandeha amin'ny faritra anankiray hafa dia tsy mety mifandray tsara zay faharoa manaraka izay ao ireo fandraisana ny mahiny dia eto amintsika lay tonga amin'ny fomba zava tonga amin'ny fomba tsy mieritreritra fotsiny hoe miameny ny fa noho ny fitiavany any Madagasikara no zava eto ka tokony raisitsika tsara izany dia lalàna maneran'izao tontolo izao tokony hatsangana mba ahafahana hiaina amin'ny fahafinaretana. Tamin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo moa no efa nanomboka ny fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Suisse. Tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany dia nisy ireo misionera Suisse nonina teto Madagasikara ary lasa zanatany. Ary taoriana ny fahazon'i Madagasikara ny fahaleovan-tenany izany hoe tamin'ny taona 1970 no nitsangana ny Brauna Sovo eto Madagasikara ka nanomboka teo dia nisy ny fanomezana vatsim-pianarana isan-taona ho an'ny tanora malagasy hianatra any Suisse. Nivelatra ihany koa ny fiaraha-miasa teo amin'ny fampandrosoana sy ny fahatongavana ireo orinasa Suisse eto Madagasikara toy ny Gasinet sy ny Holcim. Mahakasika ny vatsim-pianarana manokana moa dia fantatra fa miisa roa ireo tanora malagasy nahazo tombotsoa tamin'izany ho amin'ny taona 2014 ity. Fikambanana tsy miankina mahery ny 10 isa no miasa eto Madagasikara amin'ny sehatra samihafa toy ny fahasalamana, fanabeazana ary ny tontolo iainana ary misy 10 kosa ireo teratany Suisse monina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao.